Fahaterahana. Antsoina hoe fahaterahana ny fotoana ivoahan'ny zaza iray ao ankivin-dreniny ary miandoha eo ny fahavelomany eto an-tany. Samy manana ny fomba amam-panao manodidina izany avokoa ny foko rehetra eto Madagasikara. Ho singanina manokana ary ny foko sakalava ao amin'ny Faritra Boeny, Betsiboka ary Melaky. Mialohan'ny fahaterahana dia manatona an'ireny zaza ny vehivavy mitondra vohoka ary mijery mombamomba ilay zaza ao an-kibo sy ny andro vinavinaina haterahany. Mitondra iva na ivon-drano no fiantsonany vehivavy bevoka eo anivony sakalavany Boeny. Raha hita fa misy fahasarotana nefa ny fiterahany dia tsy maintsy atao ny fandatsaka mba ho teraka soamantsara ilay ireny. Ny fanitsakitsahana na fampirefesana natao mbadin'ilay vehivavy bevoka dia antony iray mahasaro-piterahana azy ka tsy maintsy dikaina ilay vehivavy mba hamora izany. Azo atao ihany koa nefa ny manao joro sy mitady mody izay rofia atao manodidina ny kibo izay noverina fa fahamahana ny olana eo am-piterahana. Mifana ny vehivavy voateraka aorian'ny fahaterahana ka antsoina hoe ranginaly sy tsy ranginaly izany. Ny ranginaly dia tsy misaika amin'ny rano mafana ary misotro rano mangatsiaka avy hatrany raha vatany vao avy teraka. Raha minia mampiasa rano mafana ny ranginaly dia tsy vanina ary tsy mety ny fiainany. Ny tsy ranginaly kosa dia misaika amin'ny rano mafana ary manao mafana toy ny mahazatra ny maro. Mampiavaka ny sakalavany Boeny ny fomba mpanaon'ireo ranginaly. Tsy azo vangina izy ireo raha tsy avy misaika indroa amin'ny ranomboangy. Mikasika ny manangy sakalava raha fa mitondra iva na anivon-drano na bevoka dia manatona renjaza na mpaninjy satria ndraindray miola le zaza, ndraindray mirirana, ndraindray tafipetraka le zaza. Ka raha fa mandeha amin'ny renjaza izy, zaza ty izy ireo ty miola dia mangala rafia, fihezina zany le rafia dia anjarany le renjaza na mitondra iva no mamaha ny rofia satria atao tady mody tsy fezina mafy dia mifesina eo amin'ny kibo dia mivaly rafia, mivaha koa zany ny tady poetra ao anatiny ao. Vehivavy ranginaly aloha raha fa misy petrany kibo, manomboka fa kibo mipetraka zany fa tsy mihinana raha mafana izy. Rango amina bevoka zany fa tsy miala rano manintsinintsy vehivavy io, zista izy miteraka. Raha fa hiteraka zany vehivavy ranginaly dia misaika rano manintsy alohany izy andeha hiteraka. Ny mifana dia efa mifana zay izy. Ny mifana mamana rano, tsy mikasika rano mangatsika mihitsy na goto raiky. Miseka amin'ny rano mafana, misasa amin'ny rano mafana, zay raha jiaby momba azy zany mafana. Raha fa mandalo zany tapabolana hiterahany dia miseky raha vomboangy ratsy rehefa manampatana. Fa ny ranginaly ndray eo amin'ny herinandro foana izy fa miseky. Fa ny ranginaly zany raha mampiboaka vehivavy avy miteraka manao le joro. Zay zany fomba ampanao malagasy amin'ny maharanginaly sy manampatana. Ho an'ny sakalava ao Betsiboka dia amboarina ny fiteran'ny zaza mandritra ny vohoka eo amin'ny fahenim-bolany. Jerena amin'izany sao misaringotra ny tadipotra. Isoroana ny mety loza na ny fahaseranana rehefa tonga ny andro terahana dia misy fomba ray ampanaovina ilay vehivavy bevoka antsoina hoe salasitaka. Alaina ny tadi-trofia ary afatotra hodina impito amin'ny kibon'ilay vehivavy ary izy ihany no mamaha ireo fatotra ireo tsirairay. Tokony mamerina anio impito mifanesy ilay bevoka ary atao matetitetika mandra-piterahany. Ny renin-jaza no manara-maso ny fisotro ny vohoka indrindra rehefa miandry andro. Raha mbola matanjaka izy dia asaina mitoto vary akotry. Voalaza fa manalefaka ny ozatra ary manamora ny fivoahan-jaza izany. Eo koa ny fihinanana ravim-bomanga matetika izay mitovitovy amin'ny voalaza teo aloha ihany ny antony. Mandritra ny andro fiterahana rehefa tonga ny andro dia antsona ny ray aman-dreny hijoro ny reny sy ny zaza ao an-kibo ho vosotra soamantsara. Aorian'ny joro ataon'ny ray aman-dreny dia miditra manao joro koa ny rain'ilay zaza. Randranina ny volon'ilay vehivavy
ary tsy vahana raha tsy herinandro aorian'ny haterahana. Aorian'ny fahaterahana dia ampombo no alaina ary androna ka atao ambany fandriana, esorina ny saron'ilay vilany ary ajanona ao ambany fandriana mandra-pahazon'ilay mpiteraka hafanana. Herinandro vao afaka mandro ny reny sy ny zaza ka ravi-madiro sy ravim-boasary no androna. Roa volana teoriana no anaovana ny ala volon-jaza. Raha toa ka efa nisy zaza tsy azo talohan'ilay vao teraka dia 5 volana izy vao azo alana volo. Eny ambolana zany ny kibon'olona ray dia manantona renin-jaza mihoatra. Ny anton'le orana zany dia misy eo amin'le hoe sode, misy misandingitra tadipotra le kibo, dia misy fomba ataon'ny renin-jaza zany fitaovana ampiasainy momba ny rofia. Dia rofia zany afatotra ny ataony ohatran'ny singiro mipito eo amin'ny kibon'le renin-jaza, dia io zany ny famahana an'le tadipotra misandringotra. Dia eo amin'ny feno efa feno 7 volana fa miandro voka zany le renin-jaza dia tsy mahazo manao asa mafy izy zany fa mila manao repos. Alohan'ny iterahana zany averiko kely alohan'ny iterahana mila taliana ny volon'le olona iteraka satria zay ny tena fomba zany, satria olona ifana zany tsy maintsy mba hoe mitalo ny volony fa tsy avela misarakaraka. Talo volo zany arakaraka an'izay tiavan'ny tompony azy foana, fa tsy misy hoe mila talo ohatry zao na talo ohatry zao fa na talo vaventiventy ara zay koa ny tena marina tokony talo vaventiventy satria feno herinandro izy zany mivaha iny ny volony dia fa tokony mba verenana bakobakon'Andriamanitra indray. Izy avy misaika iny zany dia mba mibakobakon'Andriamanitra zany volony io rehefa avy misaika iny izy. Vahana zany le volo rehefa feno herinandro izy misaika iny satria lemana daholo hatrany amin'ny lohany rehefa misaika. Dia vahana io rehefa avy eo zany dia bakobakon'Andriamanitra, verenana talitalian'Andriamanitra fa tsy avela hivaha. Zay zany ny tena fomba. Rehefa teraka soma tsara izy zany dia mila mifana tsara. Ohatran'ny olona mifana rehetra tsy mahazo di mandraindray raha mangatseka, tsy mahazo miseho amin'ny atseka zany. Dia eo amin'izy eo ampifanana io zany raha sanatrika misy rivotra kely tafiditra hoe mitaraina le renin'ny teraka hoe marary ny anaty kibony any na hoe maheno mangatseka izy dia anafanana apombo dia finosona tsara eo apombo dia atao ambanin'ny fandriana atoriana eo zany mba hampiakatra an'le hafanana. Dia le izy zany efa feno herinandro amin'izay le fiterahana dia maka ravina madiro sy ravim-boasary zany no tena tsara mba hampisihana an'izy mianaka. Hampisihana le zaza dia hampisihana koa le reniny. Le zazakely zany efa feno 2 volana dia tsy maintsy alana ny volony satria rehefa mankany an-tsaha zany ny zaza tsy tsara le mbola tsy miala volo. Raha zaza verizoky izy zany ny tena fomba dia eo amin'ny 5 volana vao alana ny volony. Ho an'ny sakalava amin'ny faritry Melaky dia saliandro na koa fibohan-tany no fomba mampanao atao amin'ny vehivavy terabao sy ny zanany menavava. 7 andro aorian'ny fahaterahana. Io no andro voalohany voan'izy mianaka ampahabe maso eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Amin'ny lafiny atsinanan'ny tokotany no toerana natotosana izany ary ny maraina vao misandratr'andro ny fotoana tena fanaovana ny saliandro. Tsy maintsy mitodika any atsinanana avokoa ny mpanatrika rehetra. Ilay reny terabao mitetina taniravo eo afovoan'ny andriny no mitrotro ny zazamena vava. Hotrony ny vadiny ary ny ray aman-dreny hanao ny fikeharaza na fangatahantsodrano ho an'ny zaza. Mandritra ny fikeharaza dia mamelatra tanana tahaka ny hoe mangataka ny mpanatrika rehetra. Aorian'izay dia miroso amin'ny fandika motro na fandikana afo ilay reny terabao mitrotro ny zazamena vava sy ilay vehivavy mampifana azy na ny reniny na ny rafozana na ny rahavaviny sy ny sisa. Mitsangana miala ny toerana nipetrahana avy eo izy ireo ka manatona lay motro na afo eny antsinanandalana mba handika azy. Ny terabao no mandika voalohany, manaraka azy avy aoriana ny mpampifana. Rehefa izay dia miverina mipetraka amin'ny toerana izy ireo ka orohana eo amin'ny andro ny terabao arahina firarintsoa. Eo ihany koa no anolorana azy ny vola na ropatsa ho an'izay efa niomana any amin'izany. Izy miboaky zaza da igny ane fomba mpanava azy aboaky karaha igny solohava angatahy sinisiny amizay tena tompony miboaka ambadiky sy ny fa vita izy. Dia mangataky amin'iny tena?
Amin'ny raza sa amin'ny razan'ny lehilahy sa razana ampela sa? Razan'ny lehilahy matomponanaky. Le razan'ny lehilahy tanany ampela azo atao avao. Fa ny lehilahy mahery, azy igny tena aloha. Rataka amin'ny razan-tegna efa faly aho. Nahazo zaza baba, nahazo zaza neny. Magnambara anareo, magnome sakafo nareo, hagnaboaka ny anako. Dia atao amin'ny sisiny raha igny raha. Raha mitoky mentegna igny zao ahily amin'ny zorony zay. Igny zao dikan'izay ino? Ngany raza igny. Zoro efatsy igny? Igny zao ngany raza angatahy. Efa mibaraka aiky bakeo azondominy avao koa raha regny hanin'olo agnaloko amizay. Efa tsy laniny andreo igny teo. Igny zany voalohany indrindra dia atao hoe fisaorany ranagahary vo gny raza ary ny fagnambara magnodidina fa hoe teraky soamantsara voto defo laha agnarany Betsiboka moa amin'ny sakalava atao hoe lefo ka lafa vototsy an'igny zany sinisiny bevata ataondraha regny aboaka antignana-tragno zay atao hoe saliandro. Igny amizao zany laha gn'olo manandraha mamono omby, ny tsy mana moa mamono akoho mamboro fa tsy maintsy atao regny fomba regny zany amin'ny maha sakalava. Tali dokodoko gn'ampelateraky de fela tany foty miaraka amin'ny zaza voateraky igny. Agnatsemboha antignana-tragno ao. Eo zany magnambara hoe misaotra anareo Ndragnahary, misaotra ny raza fa vototsy soamantsara ity gn'anakinay ity. Mitsinjaka am'izao negny fianakavia eo. Zay zany atao hoe fomba tsotratsotra amin'ny fahateraha amin'ny sakalava. Ny fahaterahana dia fotoana iray anehoana fakasitrahana sy fisaorana ny zagnahary sy ny razana no niarovan'izy ireo ny renina nandritra ny fitondrana voaka ka nanomezany ny taranaka. Ankalazaina trany izany isaky ny misy zazateraka eo anivon'ny fianakaviana sakalava. Ny fahaterahana no fotoana ampahafantarana ny fiarahamonina fa mitombo isa ny fianakaviana. Manomboka eo vo azo vangina ny terabao ary mahazo mivoaka ivelan'ny trano. Mivoy fitohizanaina sy fieverana ny mahaolona ny fahaterahana. Manamarika ny fananana rena sy fahasoavana ho an'ny sakalava izany ka anehoana fa ny fahamaroan'ny taranaka no mampitsoratrany ny firenena. Mandritra ny fahaterahana no ahitana ny fanamafisam-pihavanana ka hifanampiany ny mpiarabelona. Miteraka fitondran-tena mendrika izany izay ahafantarana ny fifanajana izay mampanjary ny famangina ankasoavana.